5 janoary Ariolei mpanoratra nanana ny lazany teo amin'ny fireneny i Ariolei Elira Arolay ny tena anarany fa ny hoe Ariolei dia solona anarana fotsiny ihany. Teraka tao Antananarivo izy ny 1 Desambra 1900. Taranaky Andriamazonoro izay Andrianday anakarany Temoro nakarina tao Antananarivo ary natao amin'ny laharan'Andriamasina valona. Anisan'ireo sekoly nanabe sy ny kolokolo any Eli raha Arolay ny sekolim-panjakana tao Faravohatra, ny sekoly protestant Tambojatovo Atsimo, ny école régionale de Mantassou, le Mire de Vellier tao Antananarivo, nianatra dokotera mpitsabo tao Ankadinandrina i Ariolei nanomboka ny taona 1900. Mpanoratra nikoezana teo amin'ireo asa soratra nataontra ity olo-malaza iray ity ka saika namoaka ny asa sorany ireo gazety lehibe nanana ny lanjany tamin'ny fotoan'androny toy ny Fandrosom-baovao, Akoniarivo, La Grande Île, ny Tanamasoandro. I Ariolei no azo lazaina fa nisava lalina teo amin'ny fitsikeranan sy fitanisana ny endrim-pangejana nisy nandritra ny fanjanahantany. Mpanoratra niavaka tamin'ireo indray ny hira taminy i Ariolei hoy ireo mpandinika. Niavaka teo amin'ny fomba filazan-javatra, niavaka ihany koa teo amin'ny votoantin'ny tantara satria saika tantara mampalahelo hatrany ny asa sorany toy ny raivom-panota. Teo amin'ny 27 taona no nandao tany izy ny 15 janoary 1700. Maty namelamany ho an'ny soratra malagasy. 15 janoary 1700 nivoaka ny didy Amandalana namorona ny gendarmerie malagasy.